mapara moa zany manoloana ny président Maroafy no anaovako izay teny fanolora tsy mampidiran'izay reto ireo député sy ny mavomboaka ny Madagasikara izay lanym-bahoaka manerana ny nosy. Eo ihany koa misy ny député izay tsy voatery tao anatin'ny mapara nefa dia nandoha tena nandoha maravarana dia arisina tanandroa metso namana isan'ny ohatra azo tsapahitana zany dia nanapalava maro be izy ireo izay maniry ny hiaradia amin'ny vodrona politika miaraka amin'ny président Andry Rajoelina ka betsaka ny fio izay arelin'ny sasany tsiroa hoe mikasika hoe misy ho ny fandrahoana na fahery na misy ho ny tambazam-bola sy ny sisa mba hifanatona sy hiaradia amin'ny mapara izay eto dia samy laza horetany horendrantita fa ny fampanantonana dia vokatry ny fitiavana sy ny fiara-miasa satria betsaka ny misy lahatra tokoa fa ny miaradia amin'ny président Andry Rajoelina dia vahaolana hitondratsika amin'ny fampandrosoana ka maro ny mpikamana izay teo anivo ny antoko isany amin'ireny ohatra ny antoko TGV izay nilotsaka tamin'ny tena manokana ihany koa tonga manatevin-darana ireo solombavavampavody eo anivon'ny mapara raha tsy teny fa tsy hoe ny zavatra misy ny toliary eo ohatra misy ihany koa ireo indépendant hafa ohatra ny Tombamanga ny tany Brickaville manerana nosy maro be izy ireo na ny tany nosy be dia midika izany fa manatevina ny maro anisa satria maro anisa ny vodrona politika miaradia amin'ny président Rajoelina ankehitriny eo anivon'ny antenimieram-pirenena lanym-bahoaka. Midika ihany koa zany fa ametraka antsika zany ny prime ministre satria mianga avy amin'ny maro anisa eo anivon'ny parlemanta zany ny anarana sy ny olona ho tendrena ho prime ministre ny tatan'ny république faefitra ka amin'izay miaradia amin'ny président Andry Rajoelina dia izy hatreto aloha no sady volomboninahitra aminay ary irinay rehefa tsy eo amin'ny fitantanana tetezamita intsony izy mba apetraka amin'ny mahafilompanorina azy no sady filopitarika ihany koa ka ny fanaovana resaka be tseroa amin'ny gazety hoe incompatible amin'ny fonction sy ny sisa amiko zany zay tsy hoe spéculation littérature daholo zany zavatra zany tsy eo anatin'ny constitution ny maparana ny statut mihitsy misy hoe ty ny Andry Rajoelina manana ndraikitra izao na izao fa ny anarany kosa dia isoranay azy fa nomeny ny ndraminay mba nahafahana zany nametraka io fikambanana politika io miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Mety misy ihany sasany somary ohatrany velom-pelonana kely manao hoe ianareo anie ny anarandray ny entinake fa io aloha rehefa lany safidiny vahoaka ny député natrotry ny mapara dia noho ny fitiavany any Andry Rajoelina voalohany indrindra ary indrindra na resy lahatra azy ilay olombovita zay nga manazoko anampiana azy dia nakasitraka ho fanamafisana angamba dia araka nyvoalaza ny filorefiso teo zay voalohany dia resaka fitiava-tanin-draza faharoa dia fanohizana ny tolona zay natao tamin'ny sivy sy arivo. Fahatelo dia ny adina amin'ny fanabara-pahefana sy ny jadona ary fahaefatra ny fanekena fa ny filoha Andry Rajoelina ny filoha-pitarika. Tahaka zay raha ataontsika hoe fanamafisana voalaza teo raha bangona tokana inona ny foto-kevitra ijoroan'ny mapara.